Nandrina nandrina. Ireto avy no ilalaon'ny tantara: Ery, Tahiry, Edy, Saondra, Domoina, Simonette ary Eva. Ola ty le pota. Zay indray ny endry dada. Zay indray ny amin'inona e? Mba asio anarana amin'izay anefa tsy zany anara-petaka zany foana. Akay, potata zany. Zao le tia. Resaka sérieux ty fa tsy ihany. Fa tena nanofy al ty alina. Anofy ahoana? Nanofy an'le famakana letsika maliny ahako de tena raisiko nofo le izy de tena Tsara kosa aloha iny. taitra tamin'ray saika ho foazoko tao ela fa jereko mila mbola reradraraka an'le tsy natory misy de Za tsy natory mihitsiko zavatra baolina tsy aleko baolina zao tao. maraina no miresaka amin'lahy. Sady amin'iny ilay izy to de misy artiste mihitsy. Tsy izay artista ihany fa na le uniforme ary nanaova le tompo-pamadina sy zanadrazana manontolo tena raitra letsy zany Le misy ohatra hoe zanaky dadana iny. eny tsy haiko fa nisy nanao akolafiny izy tao De talora no hitako e. le couleur le ohatran'ny nisy orange de nisy ohatran'ny manga sa tena nambabo mifoko letsy iny tena raisiko nofo le izy fa izao ila moa zany hoa io Mba akakaina kely aloha de hivoaboaka amiko. ka alao aloha miresaka fa tena important ty resaka ho resako an'lahy ty Fa za ve tsy maintsy atao zao? tsy maintsy atao zao moko Za aloha mba hivoaboaka Tsy kely ana de rehefa fotoana aveo. ntsony zara ry laha zao mahazo congé fa atsika miresaka eo vao miditra miasa eo ela de tsy manam-potoana ntsony tsika mianaka miresaka Za le faso ary fa ela be. fa ono ale ty avay reny le mpitsoka mozika sy mpahira gasy tao reny de ia le ohatran'ny nanao inona ohatran'ny cabaret sa inona le ohatran'ny orchestre sa inona le tam'le arivan'ny andriny famokarana iny Raha ny fahitako an'le mpihira gasy aloha misy hira gasy aloha tao de nisy an'le zala-pitsoka mozika reny. ye Araroa izy tao. eny le mpitsoka mozika ohatran'ny resaresahany zalahy hoe tsy adita sa inona Yes, zay mihitsy. fa le mpihira gasy avay Fa le Andohavary ary. ia ny anarany Andohavary Rapôly Saulna say na tsy haiko, misy Saulna zay. raha telo saunina Zay. eo vao tonga saina Fa ahoana? Ataony dadinina zany. misy ilaivako azy matoa manontany Nga ho atao amin'ny karta de hoenonao. tsy idirana eny ampapidira be deaibe raha ka de le orchestre ia mo Ohatran'ny misy hoe kolokolona zay fa tsy haiko. azoko an-tsaina fa izao ary tsy maintsy midefy an'ireny tsika amin'ny heritaona amin'ny famadihana-tsika io na ia ty na ia tsy ty na ia faly na ia tsy faly Zay mihitsy dada. atsika ny lapa amin'ny heritaona Za makanao e, vitatsika io. de izao tsika de efa tonga de atao zay azo atao anangolam-bola Maninona raha to de asiana fivoriana mihitsy. ka tsy maintsy voro moko ye fa ny tiako tenenina mba fantatry elahy hoe azo ro azo laraseny ma ve hoe ohatrinona mety lanin'ry rakoto velo tamin'ireny Dada koa tsy azoko mihitsy milaza fa hidefy aliziko alaina ahoana ndray fa manao amboniny e zany tena tsika. bany tena daladala elahy mbola zazasaina ny anontaniana zany atao deux fois zany ny atsika Ka na izany ane tokony mba manontany an'le tsaratsara no reny zany tsika. ka zay no antaniko an'lahy hoe afatapatatra elahy ve azo laraseny ma hoe ohatrinona zany ny lanin'ny rakoto velo tamin'ireny zavatra ireny Za aloha fanontaniako le zanany. Anetako mpinamana be. De Ileko aza- anao ihany ny valy de tena. aza din'olona my mamerina zay avy raha zay makaty amiko aty fa tsy maintsy divolona atsika amin'io zavatra io ary tena ho asantsika aby ny namana sy ny kofibaikama sy ny fianakaviana tao foko tany tsy Zay very mihitsy. Mety mihitsy zay ry dada sady mama ve no avadika de nahoana mihitsy ny tsoasana ny rehetrarehetra. ie de ny atsika atao tena herinandro eo an-dapa ihany Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Tsofitsofy le laby zay tsofy. Aiza moa? Io, tsofy. Ninona moa zany le tenenina rehefa hitsoka an'ity? Zay teneniny tady Eny e, ao an-tsaiko ao le izy dia ho lazaiko eo ihany. Hoe! Ary tao tsy miteny akory tady e. Ka any an-tsaiko aminy moa le izy ko nga zany veo moa. Ka Zany eo ngano am'le tenenina. eo am'le fitsofana azy eo mihitsy no mitenina. Tsy tenenina. Efa iny tsofiny iny, efa iny tsofiny iny. Zay. Aloha mba mangina kely daholo amin'izay e. Mangina zalafa iteny vero a. Ie de amin'izao fahenimpolo taona anao zao ry dada de tena faly be zay miarahaba anao a. Tonga eto daholo zay androany a, manotrina anao amin'izao andro izao de mirary soa anao a, ho tain'Andriamanitra, mbola ho lava andriainana hatrany ane ianao de tena tiana be ianao. De manarak'izany a, nanomana zavatra izay mpiray-tam-po. Sahirana nareo rakizy a. Indray nisy sahirananay ry dada. Mba misy zavatra kely le izy fa efa nomana efa elaela ihany e. Tena hitanay hoe mety amin'ny dady io de sikafy ary e. To costard complet de kiraro de lobaka sy kravaty. Ao am'le itiavanao azy mihitsy io ko. Eny rakizy. Tena efa lehibe anakamarina. Mahatsiaro andreninareo aho amin'izao fivorintsika eto izao. Izy moa efa lasa efa 3 taona lasa zay ka de mamela nareo itoman-kely. Oka Mba nahatsara kely an'ireninareo aho rakizy. Andro fifaliana zao de asiana ranomasy indray. Dada kosa. Eny e, fa efa eo nareo moa zany efa tandindony. Fa izao e, raha raotiko tokoa ny fotoana ohatran'izao mba hiresahako satria ny tena moa zany miloloha lanitra mety ho lena moa mandeha tany tsy maintsy misy ny mahasolafaka e. Fa de ny aina koa tsy mifametra raha teo. Inona koa ary ty ambarany dada. Mangina aloha ialahy ry pota. Tsy maintsy manafatra de miteny satria sanatria tsy henontsony aho de lasa manahirana ty resaka ty. Lasa miteniteny foana moa aloha e. Resaka normal be zany. Zao e, meno venareo aloha e. Zay. Aok'izay moa aloha ty selfie anareo ty fa Eny ry alefa ry dada fa sady mihaino ihany ne zay e. ka tsy tiako mihitsy ny hoe tsy concentré am'le zavatra ho resahako nareo de avy eo ifametsindraй rehefa ny aroinany. Ka manararoatra kely zay telo mianadava zao vao mifankahita. Alefa sara e. Rehefa orina ny resaka tsika ny afaka manao zay tianareo atao nareo na mbola hijanona ato amiko ary. Fa enoy aloha petra tsara daholy. Mbola misy miantso. Vonoy mihitsy le telefôna rakizy a. Vonoy bavy a. Zay alefa amin'izay ary. Zaho verindray le santimaka. Hoe raha lasa ianao zay nga maneo. Le hoe nena tsy mifametra. Nisy an'le famadihana farany teo iny moa zany e, le tamin'ny famadihana Rakotovelo sy Rasofara. De ohatra nandraisako lesona le izy hoe faly ary tena ravoravo rehefa any amin'ny toerana misy any raha ohatra ka mba mihoatra lavitra noho ireny no fifalianareo taranako rehefa tonga ny fotoana tontaona zay amadihana azy any. Aza matahotra ianao fa mananjanakalahy ianao. Ataontsika mihoatra lavitra noho izay mihitsy. Ka ny lany eo ihany fa retsy izy rovavy tsy miteny reto zao ny ilaiko ny heviny. Reo manaraka ne reo dady, zany lehilahy. Zay tapaka tsy maintsy tapaka. Henonareo ve zany ry very sy fanja? Hoe ahoana tsara hoe. Manahirana. Nareo ka tsy mihaino kory e. Mihaino anefa. Loza nareo mijery galerie ve? Enoy rehefa maty aho ka tonga ny fotoana amadihana dia naova fety be. De atsipatsipazo hoeto mandroso hoeto miemotra. Ary oka aloha dada. Fety be ahoana e. aza tapahana lesy le potany rehefa. Nareo aloha sao de mamy ve nareo aloha sa? Izany naprevy ateo e, za mbola tsy niala tato hatramin'ny maraina. Ka zay indrindra ny mahatonga ny tena nahatonga na amin'ny teny hoe ahoana tsara. Otra ny hafahafa be any zany teny dada zany. Marina fa tsy maintsy hoe izy zay fa nareo oatra nefa trop loatra, atsipy hoentina miemotra hoentina mandroso fa ahoana. Aofaofay aho e.
Ny androany aloha ry dada atrehana fa zany Tsy ange aleo hoe dada zao na tsipitsipiko aloha ohatra hoe Elahy revezatako ny tamaina eo le faute fa dada tokoa hoe misangy sa tsy miresaka misangy sery ah fa resaka tena matotra be zao ko hoe atsipitsipy rehefa tonga ahoana. fotoam-pamadiana dia anao fety be fotsiny ah dia zay no afatro Ay ve resaka famadihana tsy mitondra makaiza ty tenenin'ny dady ah inona tsara hoe mivavanao ry fanja zaniko tsy mitondra makaiza ahoana famadihana zany ry dada tsy haiko hoe tsisy ilaivana an'izany a fanja zao velona zao tsika no tokony anao zavatra fa tsy rehefa maty akory inona ianao tsy filako an'io aza tsipitsipy ohatr' izany aloha ry dada ahoana kosa ry dada izany zaho ny toetranao afatro zany? ah tsy misy ilaiko izay fanampianareo ah rehefa mbola velona tsisy ilaiko any tony zavatra tony hoeto any mikambanana anay ry dada e. Zareo marenina za rehefa mbola velona dia mahavita ny tenako ah mahatafy lamba ny tenako ah mahavita miakanjo ah mipataloha mikiraro fa rehefa maty ah zay no ilako anareo ka izaho mbola veriko indray mandeha ty aza atao ohatra mifatim-bola avy aho rehefa maty fa atao fatin'olo manakaja e ohatra nyreny mifatiny ray aman-dreny rakoto velo reny mila ofaofanareo ah mbola veriko ihany mandroso miemotra zay faran'izay maka santsipazanareo dia atsipatsipazo mihitsy fa zany ny zavatra tadiaviko rehefa maty ah fa sinon zany tsy tanteraka izay ah kendakendaiko nareo ary ho felapelako ary tso ataoko tafandrandro amanalina fa tena hozoniko dada zao en'olo ah ny indrilo ohatry fandra tsy mety mihitsy zany hevitra andry hoe tsy hamadika zany a zavatra mahasoa io ny ah zany mbola tsindriko ihany e enao moa zany ry fanja mivavy matoa efa mba ela ihany ny resilatra zany tsy sarotiny taminao rehefa tsy namadika ianao fa olo-kafa zany tsy raraiko e fa zarainao nahitanao masoandro ah mitondra tsy izay moa za zany rainao dia mila karakaranao ahako rehefa maty zany efa mametoky any dady ary ty akanjo ty loha za tsipitsipy ho afa ty nykambananay ty niarahana ny vidina io ary aloha lo teny fa le ty koa zany tsy mitsahatra miteny mitsy ka za tsy maintsy miteny fa zako mitsy hevitry ny hevitry elahy efa fantatro za koa aloha ry dada mitovy hevitra amin'ny fanja tsy hitako tsony izay ilaina an'izany famadihana izany fa rety vehivavy rety ve le rety tsy nisy namisavy sa voany ambala velona tsy azoko mihitsy zany ny atao hoe fandaninipona raha tsy fantatrao fandaninipona tsisy an'izany mandanindany foana zany fa fitiavana ny ray aman-dreny zany azoko nataony no nikosoka ny anarinareo tany amin'ny bokyny kiominina fa fako tanteraka mihitsy ny tsy ho hita-tsomandra zay na inona aloha na inona ny teny dada zay tsy andany vola amin'izany fiainana aza ve ty efa ohatr'izao dia ho lalinalina amin'ny zavatra tsisy dika ny vola samy zany tsisy dikan'izany foana manao tsinotsinona ny ray aman-dreny atako masoandro mihitsy nareo dia manao tsinotsinona nareo nitranga tamin'ny bozaka manaritra sa vatao makazo mba manontany ah reny ngamba ry dada latsaka avy any an-danitra na nitsebona avy any ambanin'ny tany any a velona ianao zao ry dada dia omenay aja mamboninahitra efa tena hoe tsy raharahako tsy mila zay fanampiana avy amin'ny tenisany ah dia mbola velona zao mbola mahafahana ny tena koa zao ambarako tsara mazavy zany zay ny ianareo ka zao anery dady ny vadinay mihinjiny tsy mety an'izany hoe amadikamadika zany fa fandanipona hony zany ka rehefa tiany ianao dia tokony manaraka izy e sady kentrona loatra zay ara no manana nokofe manara-panjaitrako rehefa tia inona no midirina nanambadiny zanako raha ohatra ka hoe andositra didy rehefa tia rindrina ty fa anay ve zany ny lehilahy ny vinatolahy mihitsy no tokony hiosina amin'ny rehetrarehetra io zay mihitsy koa aiza zay ataony zalaza aiza aloha za koa aloha manaraka an'izay heviny izay za tsy hanao an'izay sady io ny tsy voatery hoe isiko fe foana mifandraitra fa afaka mandeha koa rehefa tsy tsy hainao zany tripota fa ianao mbola tsy manambady ary vao manambady zao dia niany mamadika reny mihitsy no alaiko ary le morelina sy le lova mihitsy ve zany mamahana ny maloto any reto zanako reto e ka zay tsy maintsy manaraka ny vadinay ry dada teny isany koa tonga dia mandray zay teneny no entiny amin'ny sanga sady jere en'olo ah fetiny dada androany dia mahaiza zao izy rolahy izy fetiny dada androany dia aleo mifety androany zany ny atrehany ka tsy fety mihitsy amiko zao fanaovana tsinotsinona zao tsy hoe manao tsinotsinona kosa moa izy fa miasa e efa trano vinany fatany hoe aniversera za i kosa efa niteny tamin'ny dada hoe alao mba amin'ny andro arivariva dada tsy mety le reny efa banda efa mifammelo fa mbola ho atambatro ny reny fa mbola tsy malany ara ohatra ka ifanao amiko atsovy makaty mihitsy kalma aloha fa tamin'ny voalohany letsy reny ripota naka ny zanako teto ny anabavila teto motrany hoe anaiky an'izao rehetra zao izy efa zao vadihany zalatsy lera fotsiny a oka aloha zay ry dada fa le fahavelomana aloha atrehana fa zao ry dada na tsy manao ary reo mahazo matoky ianao fa ataoko io ala elo letsy ny foko ripota ataoko amin'ny ahoana vitalahy zany io vitako io mamahana olona be da be vitalahy vitako io na anareo ary fa haninao koa vita
sa te atalatala. Sady mahazo matoky ianao fa natao mirirana ianao raha mitsangana ianao raha miekoaka ianao vitatsika zany. Zany mihitsy zany no tena atao hoe niterada. De aiza de farafara tianao isy anao rehefa maty ianao. Raha azo nahoako tenisany de nahoako tamin'ny mbola tany ankivo. Mono ary dada, tsy valianao ne ahy. Inona e? Aiza ho aiza de farafara sinanao. Za le tsy ataovy eo amin'le toerana misy eo amin'ny taranak'Andriamasitena io le eo amin'ny sisiny eo le eo Le ambony. taranak'Andriana. Eo amin'ny plastika eo. Fa tsy atambatra amin'ny mama zany ianao. Lao alesa itokana. Mamalisany tokony fahavelona nefa misaraka tamiko e. Kony rehefa maty tambatra manakory eo fa alao izy ho any amin'izay misy azy any any lo. Fa voaray zay. Lalaina. Zany efa miteny aminao fa tsy poinsa zany hevitra zany. Fantatra ohatr'a amin'izay ny antony. Fa ahoana e? Fantatrao tsara ny ditran'ny ankizy sy ny sika n'ireo zanak'ireo. Ary azo ny an-tsaina ny fiarahantsika talohany nahafaty an'ireo tompom-pivavy ireny. Ahoana ary mbola fomba ahafahanao miditra amin'izany situation zany? Soko efa fatapatany zany ko inona moa ny olana? Fa ianao mieritreritra hoe atsara zavatra zany? De za ve zany re de hiafy aty amin'ny sisiny aty foana? Inona moa ny problemantsika toko teny foana antsika hatramin'izay e. Rehefa teo any aminao de mankany aminao. Ka za mba efa mba teo any an-tranoko. Rehefa misy zavatra ilainao de mba mezaka aina manome azy. Tsy izay ary ve ny tsaratsara kokoa? Tsy mety moa zany e. Ka hiditra atao amin'ity fianakaviana ity ary ianao de efa hitanao tsara mipatsany de inona zany ny zavatra tena mamaika anao hiditra ato? Zay hoe mba te hanamahy izy aziko. Hafa ihany ange zany olona manambady ara-dalàna zany e. Sady zany zao no teneniko anao e. Tsy olana amiko le fandehananao makaty amiko zany le hoe ho aty. Fa ty hevitra hoe hipetraka de hivady mihitsy de atao officiel be hoe miaraka zany tsika minomboka eto. Tena ohatran'ny mbola sarotsatro zany ry kalova zako ohatran'ny koakoaka zay. Lalaina. So de mba atao ohatran'ny taloha ihany reny fiarahantsika. Vazivazy daholo zany rehetrarehetra zany e. Fa zao no izy. Rehefa tsy vonona ny apakatra ianao de efa misy olo-kafa any. Zay e. Inona hoe ry Lalaina azavao e? Ka za ohatra nefa natsinjotsinjo hoe ianao ty hafahafa mihitsiko. Azavao le hoe isy ampiakatra. Misy olona ty any. Mba tonga hanana tokantrano sambatra fa tsy ohatra n'izao miafiafy lava zao. Fa ianao ty ve zany hatramin'izay zany tsika miaraka reny de nampirafy ahy ianao? Aiza koa misy olona vao omaly mitanao de ampiakatra nao androany ny androany? Tokontsika efa taona ny niaraka e. Mbola tsy nisaraka. Ko nahoana no misy olona ampiakatra vetivety eo ianao? Tsy voaingana zaniko. Fa maninona moa zany ianao manafin-javatra amiko foana tsy nampahafantarinao any makasika an'izany olona zany e? Ka avy aminao mahatonga zany fa tsy avy amiko. Satria Ianao milolalola lafy io. tena ambarao amiko raha marina zany zavatra zany de porofoy. Ataonao ohatran'ny saribakolo sy kilalao fotsiny zany de ho lany zary eny. Efa niteneniko anao ny antony fa ny amin'ny ankizy ho niditra sy ny sika an'ireo ankizy ireo moa ny tany amamonina koa manahirana hoe efa ianao ihany ve na ny antony nahafatana tompoko vavy de ianao ihany no akariko vady atao trano. Ka tsika nge afaka miala eto e. Ohatra hoe mba mipetraka any amin'ny faritany any indray. Tena mirediredy. Nkotie sy ny karazana any ary ho aty andrenivohitra aby zao ko tsika indray ny ho andeha hoany. Amin'izay mba misitakako. Misitaka. Ko zay ny tenenao teo hoe sika ny ankizy sy ny sisa de mba miala amin'izay. Ohatran'ny taonao vita ny resaka moramora izy zany. Zay tena resaka sérieux eto aloha resahana fa ohatran'ny mivadibadika be tsy maninona. Fantako ne ianao Lalaina fa mitsapatsapa anahy e. Fa raha izay no tianao de ho akariko ianao. Ho akariko vohatra eto ianao. Ka ianao ty olona mora tairina ihaniko. Iza koa ny aka eo? Ay ve zany vazivazy le izy. De ahoana? Eny tsy afaka miverina amin'ny hevitra teo aloha tsony fa ohatran'ny tady ho amizako anao le izy ko. Fa izao ary. Tena vonona ianao? Vonina e.
mbola misy resaka tsy mifampiresahantsika mantsy na mpisalasalana ary hitako amin'ny fihetsika ao dia sosana trika izay zavatra izay tokoa no mety tonga ny tsotsoro mambisarana eto amintsika roa inona izany dia tonga dia azavaiko raha tsy diso ohatran'ny tsy mamadika ny ray aman-dreninao ohatran'ny secte zareo le filazanao azy koa dia ohatran'ireny inona reny ka ohatran'izay ny zavatra hitako tsy mamadika fotsiny lay izy fa dia aiza koa dia izany azy ary ianao za ve zanany dia za tsy hanaraka azy ay zao ary inona ny tianao zasa ny ray aman-dreninao safidy fotsiny ianao zany koa ve dia ho tapaka zao dia zao raha ohatra ka manaiky matsy ianao dia tena ho ampiakariko dia tena ho atao raharaha manketriketrika tsika ho tiaviko amin'ny foko rehetra ianao satria tiany fomba taniko sy ny tiany malagasy namako zao no izy zavatra mbola saro-baliana be zany fa aloaloha andinika tsara sara nga tsy mila mandinidinika zany tiako fantatreto zany efa ela mihitsy izay zavatra zay na tika ny saiko ka mbola ondrasina oviana indray soa ianao amadika soa ianao andana ka fanambadiana zany ange matotra mandrakizay dia raha ohatra zany hoe miteny eto nefa aveo ka tsy amin'ny foko akory dia rehefa aveo indray dia hoe mivadika mivadika fa zazakely nga rehefa zavatra hoe oy androany dia oy mandrakizay ka le famadiana kosa nge efa hitany tsy fetezany amin'izao tsy mety le izy ho anareo mpandositra didy sy malaiky andovola raha aman-dreny miporina zany tsy azo atao tsy azo tsy niavina zany inona ny lafiratsy ny hitanao eo inona be dia beko rehefa ratsiana le izy dia ratsy fa izao lela be zany lasa makizitina ianao raha maty zany dia avadika eo sa tsy avadika ao moa lalanao raha hoe zany ny maty alohanao ka ny aloha ny fantako raha maty ianao avadika zany vadibadikako anao rehefa maty fa za manahoana nao hoe teo tsy mba androany aloha hatrehana lalaina mba tenenako izy tena anatin'ny fonao hoe tena mazoto iaraka amiko venao amin'ny fiainana resaka famadihana tsotra resaka famadihana fotsiny anefa tsy mitaka zavatra be dehibe aminao za efa vonona matoa miresaka an'izany fa ny ianao dia hitarina ho zavatra hafa be mihitsy le izy mampalahelo mihitsy fa izao ary tsika tena hiaraka manomboka eto afaka makaty aminay anao manomboka rapitso eto ny entana fa izay resaka famadihana zay akisy ery mba ataovy mba tena mba mahazo valiny mahafapo any no hita aloha hity aloha eny ary loza koa ne tiana taony rapapa maly maninona mandry atatatra ry amin'ny be olona be ary hatramin'ny oviana indray tena tsy haiko loha hoe hatramin'ny oviana fa eo alohan'le mpampiditra iro eo ngamba nandita eo dia reraka andriamanitro fa inona mahazo aniny za koa ary zao mba te hanontany anao hoe nareo nga tsy mba fampiresaka mihitsy hoe dada nga misy olana izy loha tsy dia miresaka zavatra loatra fa zavatra tsikarotro fotsiny ohatra miasa irakirana izy dia ohatra ny mivaribari-pananana io satria nafeniny amintsika fa kay namidy le tany ery akaiky ny ravelo ery dia natao inona ny vola dia tsy haiko mihitsy kagabe anefany taloha tsika afarany foana hoe tsy laina varotona reo fananonareo mandra-pahafatoko mandra-pahafatontsika koa izany koa ny teneniny dia nefany gagabe fa lasa mivarim-pananana izy dia le mashina tao an-tanàna tao koa nkena midiny le mashiny kazo dia inona zany no tokony ampivarilavo azy amin'izany manam-bolana e zany izy izay mihitsy mahagaga anako inona ary mahazo alerangaha iny za zao gagabe teneninao hoe mandry atatatra iziko tena nitangoronan'ny olona teo zanandalo iny zay vao nakaposiny tondrana zinody nefa mifanafarany atsika taloha mampetry voninahitra ohatra zao rehefa misotro mandry atatatra zany tsy azo atao zany manala baraka za aloha dia tena gaga menatra olona mihitsy anaka azy teo fa
ray aman-dreny dia tsy azo ariana e. Ka maninona raha ianao indray mba manontany azy? Izy koa indraindray manahirana ihany le miresaka aminy. Efa hainao tsara angamba izany. Eny e, izy loatra ny olona difficile kely ihany fa dia tsy haiko e, tsy tako zony izay ataoko za ary gaga be amin'izanyko. Raha mba nitiako ve moa tsy hanantona ifampiresaka hoe inona ny olana ny dada fa za le ho veliveleziny ihany indray manahirana ka. Fa nitsapako loha hoe manan'olana izy raha iny fihetsika nasehony iny. Ve aiza dia eny amasom-bahoaka be eny ve no mamo. Maninona rangara mba ilana nenina aloha? Le hoe amin'inona e? Mba hanaro ihaniko. Za ve ny ananatra azy? Fa iza indray ary? Manahirana be zany. Zange vinatolahy e. Vinatolahy ve ny dia ananatra amin'io ny kolotsaina any amintsika hoe ny ray aman-dreny tsy azo anarina. Ny ray aman-dreny tsy diso. Teneno aloha e. Ianao mbola tsy miteny akory dia efa kamo sady. Taiza koa nisy zanaka mananatra ray aman-dreny zany. Za nefa mahita. Eritreritro ty. Mety ianao nino ny teny no zahako. Ianao marina. Ianao indray ve no ampianarina ny dadanareo no za? Andramo Dadanareo no aloha miavy tsy feno zay. Andramo aloha ah. Mba naronaro kely ihany. Sady mamenatra fiarahamonina ne. Izy ne mahamenatra fa manahirana koa e. Aloha andinika tsara zay vao hanapa-kevitra hoe hiteny azy zany na tsy hiteny ka. Marina e. Eny ariko. Ory dada. Fa inona moa zany ny olana ny dada lasa misotro toaka be aty? Maly alesy ny misotro toaka fa tsy androany a. Efa tsy mamy tsony aho zao fa iny maly hitany lahy iny ny mamy farana. Fa hoana? Mino aho fa tsy maly ihany e. Misy resaka tonga ihany any aminay hoe mandry atatatra ohatr'ireny foana ianao isan'andro e. Fa maly sendra mba hitako. De maninona e? Amin'ny mahazanaka anay dia manontany ihany aloha sao dia manan'olana ianao ka tokony vahana miaraka. Azafady fa ilahy tsy zanaka fa vinatolahako. Aloha izay hipetraka samy hafa zany zanaka sy vinatolahy zany. Zany no atao hoe tsy heriko mora mendaka. Ny zanako le tiny tsy afaka amiko fa ilahy vinatolahy mbola afaka solonina folo aza. Eny e, efa fantatra ohatr'am'izay ne hoe vinato aty tsy dia izy e. Fa na dia zany ary noho ny fitiavanay anao dia tsy maintsy mba miteny ihany. Tsy adala koa ny ray aman-dreny lahy no nanarala hoe morel satria lahy be moral. Fa izao zay tena natondian'ny lahy aty amiko lazaina fa za koa be atao fa tsy haino tatasika ny lahy eto nandaniko andro lesy a. Tsy hoe tatasika ny dada moa zany le atongavako aty e. Fa arak'izay hoe anontany sao dia mba misy olana ho tena tsy fanao ny olona normal reny ry dada. Sady ny fahasalamanao ne efa tena mesimba e. Jereny ny tarehanao e. Efa mangana maloto ianao me mahi andro aman'alina. Raha ohatra lahy lesy miahana ohatra hoe manady ny ray aman-dreny lahy sanasaina. Fa tsy olona rehetrarehetra aty ambadika aty zao. Zany miteny amin'ny lahy hoe tsika lahy tsy mpifaninina e. Tena sako miteny an'izay satria maninona? Ny zavatra haingo aviko an'ny lahy tsy misy tanterahan'ny lana kely ary. Nefa rehefa tonga amin'ny fotoana ilay lahy dia iny lahy fa mihazakazaka. Sao dia mba tsy rariny lesy zany a. Ianao mandray ho tsinitsinina ry dada fa za nametraka anao ray aman-dreniko foana hatramin'ny nanambadiako ny zanaka ao a. Ay ve zany izy io e. Vao ray ary ny tenin'ny lahy zay dia anjarako mieritreritra na anaika na anda. Fa zay tena tondian'ny lahy resahana ohatr'izay fa raha izay efa resaka mazava be. Efa tsy dia efa kika foana lesy zany efa iainiko tsy vao tamin'ny lahy. Tsy efa olona efa roanjato isa ny tena tamin'izany toka zany fa io maninona sa maninona. Za miantitra dia tsy maintsy miova kely ny tarehako. Lôzika zany, ara-tsiansa zany. Eny ny ankoatran'izay moa sady mba mamangy anao ihany koa ray aman-dreny mila vangifangina. Ka ohatrany tsy amanga loatra ny atondian'ny lahy ohatrany napepipepiko. Efa hendry koa moa nareo tanora kekikitra iny ka dia lehibe indray nadala fa nareo hendry e. Tsy dia zany ry dada fa rehefa misy kosa ny lalana hita hoe tsy mety ataon'ilay ray aman-dreny tsy maintsy mahadidina zanaka ihany no miteny e. Fa izao ary ekaiko daholo izay resahan'ny lahy teo hiala amin'ny toka hoendry
raha ohatra ka manaiky ny proposition ataoko elahy Misaotra sahady aloha ny amin'izay ry dada. dia mbola hitazona ny tenilay ihany ve lahy hoe tsy hamadika raha maty aho? Mampalahelo aho mihitsy ianao ty ry dada ka. Eny e, na mahampalahelo a, na mahampimea, na mahaotsa, na mahatezitra, zako zany fa zay valio. Hamadika ahy elahy sa tsy hamadika rehefa maty aho? Fa rehefa maty moa ianao na havadika na tsy havadika mahasoanao inona. Karaha zay no tiako dia anao elahy sa tsy anao e? Mba fanontaniana apetrako amin'ny dada ary. Fanontaniana foana ny elahy fa mba anjarako indray zao mametraka fanontaniana dia elahy mamaly. Hovaliako ne fanontanianao e. Fa mba ametrahako fanontaniana aloha ianao anatin'izany. Vetivetesinao foana le raha maty a, fa raha maty tokoa moa zany ianao dia mba ahoana ny mandrakizay anao? Ahoana ny fanahinao? Mandrakizay inona e? Fandemetana lesy zany a? Zany nefa napatra amin'ny malagasisika zao. Ary nga tsy fantatry elahy fa elahy tokony hianatra fa toko rehefa maty ny olona dia lasa réincarné-na. Ohatra hoe maty. Ohatra hoe lahy maty eto. Dia ny fanahy lahy lasa olona hafa any ambadika any rehefa maty elahy. Okizay aloha raisy aloha ny telefonina ny dada. Zany hoe lahy zany gasy zao laho fa tsy ilaiko an'izany fa ny resaka mbola mafana eto. Ainy ka toy izao re. Rehefa gasy elahy maty a dia mety lasa amerikanina elahy rehefa any aoriana any. Zay le hoe réincarnation zay. Mivadika olon-kafa elahy. Na mety hivadika biby elahy, mety hivadika rajako na alika. Zany ianao zany ny tena fandimehitsaina sy tsy fahatakarana ry dada. Tsisy pirofo. Inona e? Fa nga tsy mahay mianatra sa tsy amin'izao tondro be zao? Mbola miresaka amin'olona? Tonga avy aty fotsiny ray fotra mila dia zay. Eny e, iverenako le resako teo ry dada. Ianao aza mety rebireben'olona amin'izany zavatra tsy mahari-potitra sy tsy azo porofona ara-baiboly zany. Fa tena misy ne dada izany mandrakizay zany e. Ary rehefa maty ny olona dia mizara roa ny lalany. Na izy makany amin'ny elo na makany amin'ny fiainana mandrakizay. Raha mamaky baiboly ianao dia mahita tsara an'izany. Mbola tsy fotoana fametrahana an'izao anatin'ny ati-dohako lesy zao a. Nao rehefa kaiky ho faty ihany vao mieritreritra an'izany fa zao aloha mbola mamy ny fiainana. Hoe teneniko an'lahy zay. Elahy vao zandry kely io ve dia efa any amin'ny resaka tsy hita pirofo sy tsy hita fototra zany no ndeha andaninany ny an-tany rano? Ao anatin'le fiainana mamy mihitsy ry dada no mila saintsainina le ho avy a. Ianao zao mantsy a, rehefa miresaka aminay dia zao hoe raha maty a dia ataovy ery amin'le fandrinana andriny e. Atsipatsipazo hoe ataovy an'izao hoe. Dia zay mihitsy koa ny antsidiako an'i dada hoe raha maty zany tsika dia ho aiza le fanahy. Tsy leo mba homanina le fiainana mandrakizay. Ny alesy tahiriziko miaraka amiko any am-pasana ihany ny fanahiko fa tsy veloko hiveziveziny ihany a. Zany ary moa ianao. Tena zavatra tsy mahari-potitra sy tsy mitombona daholo ny resahanao. Zana ny ampidirin'ny olona ao anatin'ny loha kelinao ao dia miala tsiny ry dada. Ohatran'ny lahy indray no miseho amin'ilay eo fa ny antsika resaka tsy ho tapitra e. Alao borikena eo zany. Hoy teo ny toyany. Ohatry ny natahotra indray aho zany nakaty izany ka. Inany atahorandry? Masika be ve zany dadanareo zany? Zany ary ny tena olona tsotra indrindrako. Ohatra anahy ihany. Mahatahotra ako. Sao dia le olona sarotondrotony be fahatany ireny. Tsotra be zany tena azo ifandraisana tsara mihitsy. Ay. Ary izy lasa iza? Zako ary anie mba gaga fa tokony ho ato izy. Mety nivoaka kely any ngamany. Izy koa tsy laitra mihitsy amin'io resaka kafe io. Mety nitady kafe kely any ngamany. Fa ay ve misy vahiny ato le tia? Ahoana tompoko? Ana dada. Salama e. Ye? Ary taiza aloha dada toa ohatrany ny trano avela. Tatsa mikaza, tatsa mikafe tatsy alesy a. Ako tsy laitra mihitsy amin'io kafe io ka. Nararary ny loko dia nisotro kafe kely ako. Nga hita efa zatra. Ye, fa izy zany le niresaha lahy iny? Izy drindra ry dada. Lalatiana no anarany dia lalany moa tena fihetsoko azy.
Ay, ny anahy kosa tiana ny antsoko azy. Aza atao an'izao le zanak'olona fa menatra. Za lery tiana airy lala somary be vazivazy a. Ay, Eny e, masika be ronono moa zany ny filazazy. De izy ny dadanay. efa ny mahafantatra tompoko. Nareo avy ety any? Tsy aveto ireo ka. Fa ny ambanimbanivohitra kely Ny sondrariny. Aiza zay paoma. Nga zao mbola fotoanany. Fa ahoana ny tiana nalavitra be any no mitady olona? Fa nga misy an'izany ny endry dada raha ve ary miandro vazo misy andro mamady. Ka za mba mivazovazo tany de nahita azy ka. De za koa mba naka paoma kay mifanenanaiko. Ay, ndry moa zany le aty mianatra. Ie, Ka ahoana raha adalain'le zalahy io fotsiny de ny fianarana vereo any? toka efa ho vita e. Ay, Sady zary dada tsy mpanadala zany moa fa aza de manao an'io. Miala tsiny kiva ohatrany be vazovazo be le dada. sady zany tena laly pota. Ay, azafady ki, iza moa anarany teo? Alatiana ho. Ay, tiana, ie. Za tsy zatra mihaza hoe Jules zany fa pota foana matetika sao de hoe gagindre fa ahoana ary zany fa zay nabotrabotra azy io e. Mampime koa dadanareo tika. Mino fa tsy andesy fanantenana anazy zany hoe olona vansondrariny zany a. Any matsy ny tena tompon'le izy. Kopy ala? Resaka difa mandray zay le dada. Ie, zao ry lala. Tsy bienvenue eto amin'ity tanàna ity zany a. Raha tsy olona manao famaka. Ka tsy haiko nareo avy any tanàna any na ahoana fa any ndray ve moa natory vonjadina amin'izany e? Zay aneka vao namadika mihitsy tamin'ny heritaony. Sady nataon'ny papa sy mamanay ny refitra mihitsy izy tao. So matso ohatran'le tsy valara avy natolako rerifoka amin'ny voalohany mitsofotsofoka mitady toerana de rehefa tafiditra de hoe Mba moramora ary dada fa mahamenatra olona vao vahiny an'io. ny ahy tonga de tsoroko mihitsy ka. Rehefa tsy midifa ma de tsy reveko. Efa namadibadika e. Zay na tonga na elaela mihitsy vao nitondra taty aminao taty. Tonga de zao matsy de efa de or raha vao tsy ao anatiny. Efa ao anatiny izy. Raha ny tiako ary de asianao sini mihitsy contrat hoe tsy hiala midifa ma e. Mandra-pialana Fa hoe tsy mialy io. Tsisy atahoranao zany. Afaka mifanohana tsara zay rona de tsy anao aza ary morela sy ny tariny. Sady faly aho zany malahelo. Dona kely aloha e. Sino vainsanao. Ny anay ny ery dada rehefa mamadika tena misy vola tokana ho amin'izany mihitsy e. Ry papa sy mamanay tena manan-karena be anaovana famadihana. Zany mihitsy ny vinaty vavitiako ka. Sady ny anay tsy atao fahatany io fa tena tsy maintsy mipoaka. Raha azoko ny soloana mpamadika le rola tsy anintsanininao reo de ny soloko ny androany any. Fa le vadiny keo manaraka ny lohany de efa hoentiny amin'ny sangany any e. Zao azy zao efa nahazo vavikeliko. Ina tsony raraiko an'ireny. Zeny e, milamina ianao. Efa niteny an'izay ihany ry lalatiana de tsy afenina amin'ny dada fa taniny e za tamin'ny heritaona zay. Fa mbola mihoatra ny olona ena le antsika mianaka iny ny taniko. Zany a? Sady ny anay famadihana amin'le mihaja. Fa Sady tsy ohatran'ny le hoe mamonombo maromaro mihitsy ny rehefa any Ay, de tray. kisomo efa tsy lazana tsony. sady zay manao complet mihitsy. Fa hono ary lala. Inona ny asan-dadana sy mamanareo? Mpanondrana paoma any ivelany. Manana camion be da be ao sondrariny aoko. Fa malina ihany aho hoe ahoana ny fankafantaranareo roa zany? Zany very dada tsy tokony resaka eny ambonin'ny alitara. Tany amin'ny famadihana ko taizandray mo. Fa lahy zany tsotsoso tany famadian'olona anao iny. Ie, izy efa tany amin'ny Ay, famadihanay mo! tamin'ny heritaona. Eto vao tonga saina kay moa le ty le mpanafika famadiam-bahoaka iran'ny tanàna. Samofoal. Fatako mihitsiny. Zay ne nareo. Tambalina tamin'ny alina mihitsy mifankahitana io Zao ry lala laingany zany fa tany aminareo iny ihany mba nandefa tsy de hoe mandeha foana zany. Tsy afeniko anao zany ry lala fa tena enjany io a. Fa mino fa rehefa nahitanao izy de tsy tsikaraka antsony e. Le carnet rehefa nidorako le misy an'le daty be da be. Raikitra zany e. Tsy fiady hevitra. Satria tsika mitovy tady dokanga. Bienvenue dans la famille. Sotra data. Sotra ry dada. Fa tsika io zany efa madika ato ato. Efa vita teo. Tamin'ny septambra no namadihana maman'le zalahy ty. Ay. Fa izao no tena tiako atondranterina amin'ny amin'ny famadihanako. Tsy azoko. Dada io indray zay nareo a. Mareniny ala. Aleko tonga de lasa nateny zao mba tsy isian'ny olana. Ianao ane mbola velona. Mbola be, sady velona fa- salama tsara e. Zafady kiry lala fa Ekeo fotsiny izay afatra ataoko amindry.
Ndry mihitsy ny tiako anotrotra rehefa tena tonga Tata. fotoana madiana. aleo aloha mba ohatra hoe mba vita ny raharahana fa mba mandeha zany De zao hitondrao redy labelona be reny a le toka ravrazana. Zany De asio poma golden. Apana raha hoanina azy ao zay. amizay okzay okzay mba ataovy resaka afa amizay. Mianina vendry fa ataondry zay amin'ny fotoanany androny. Tena sérieux ve dada ty sa miany ihany e? Matotra antanio anzalareo fa matorako. zany Raha fa zay matorany mifaniriny dada de ataoko e. Sura mihitsy Ataoko. anaka. Na hivarotako ny camion indray aman-dreny koa aza ataoko tena. Zany mihitsy ka vinato letsy a. zany efa mitenanao hoe tsara indrindra no entiko anao eo e. Sura mihitsy letsy a. Tena tiako nareo e. Tiako ndry lala. Sotra Samy e. olona teny ilaiko eto ambonin'ny tany eto. Faly zany dada. Sady faly ava malahelo. Nakaty amindry ary ba fa mila fanampiana. Fanampiana momba ninona moa io? Momba ny rarahako. Ay, de ahoana? Araka ireny efa niteniteneniko andry ireny aniko. Aleo anambady amizay fa mba ela zay célibat zaiko. Efa taonany koa zao ka. De ahoana ny fanomanana? Eo indrindra no atongavako atyko. Tsy hitako zay atsimo sy avaratra am'le iziko. Fa ahoana? Ka dada ny taniko tsy sevitra mihitsy fa ny azy de zao atsipotsipy mandroso memoka tena marina. Rehefa iny moa ny antena de efa akafizinao fa indraindray io zay dada ty zao de midelira. Fa tiako antanina voalohany aloha, ahoana ny enti-manana? Ahoana ny budget anareo Izy am'le indray aloha izy? zany efa nanomana zay. Efa tany amin'ny mamandry lala koa zay de tsy afenina ndry fa misy atao zareo e. Mba zany ihany koa mba efa nanangonangona ihany a. De zareo tsy manaiky fa tsy maintsy atao mipoapoaka zany. Ka mety zaniko, io miankina amin'ny enti-manana ihany io afaka anaovana zavatra tsara rehefa misy ny atao a. Rehefa anona koa afaka atao tsotsotra e. Salao de efa ikipina any. Efa mora mikarakara mariage am'izao ry pota. Tsy solana intsony zany. Sy le anaranay aloha mba hovay am'izay fa. Ao re ry Jules. Pota foana. Efa mora zany fa atsoy fotsiny a rehefa tena hoe misy ilainareo anahy de za eto foana afaka manampy. Ka fa hoe zay mihitsy ny atongavako atyko ndry koa tsy mahazo resaka mihitsy. De ahoana e? Za no isafidy an'le espace sa hoe ahoana? Ka tokony mba manao fotoana tsika sy ndry de mba mijery espace ohatra. Aleo aloha miaraka ty nareo sy lala ary manao fotoana manaraka tsika de hita eo. Sa ahoana? Lala zao mbola raikitra mbola lasa ny asondrariny aniko. Fotoana nefa mandeha. Ka zany tsy afaka tapahako rery fa tsy maintsy mba zay tiany koa tsy maintsy atao e. Ka efa hoe mijery a de iny ane afaka teneniko azy fotsiny rehefa tonga izy de miaraka jerenay rehefa avy eo e. Ay, de tonga de espace aloha jerena voalohany de ovintsika sy lana anao fotoana. Roviny ndry malalaka. Narapitso arako. Raikitra zaniko. Fa olona firy koa aloha neritreretinareo asaina e. Eo zao no raha mampivaky kely ny lohako. Zay mantsy mila fantatra koa. Ry mamandry lala ny teny hoe atao mariage famadihana hoeko. Zany efa oka rehetrarehetra zany. Mba tianareo koa zao famadiana, efa mariage fe mbola ho famadihana koa e. Ka zay ny tiany zareoko. Mila fantatra nisan'ny olona manatrika de izay koa tena tsara fantatra alohany manantsika anazy. Koatran'ireny isa mamonjy famadihana reny zany. De mety any fisa. amin'ny 900 any zany na 700. Ndrekaiky, aza de manaonao foana Jules. Tra manaonao foana zany. Tsy moramora nge mamahana olona eninjato zany e. Inona no anananao an'izany fa nay ny amahana azoko. De zay zany a. Soa ny ombo misy any an-tanàna any. Dao de hitantsika eo any fa dao jerena ny toerana aloha raha mazaka an'izany olona be dia be zany. Fa zao ry vero a. So ndry de mamahita an'le tsoka mozika matsaratsara reny. Fa atao inona? Ilaina amin'ny mariage. Mariage ve de asiana mpitsoka Tsy mozika? azo ndry mihitsy le izy. Fa hoe mariage hafa kely ty. Alohan'ny niditra ny espace anay de misy an'zareo le mitsokany reny. Ka efa To ka de mandeha ao ny rehetrarehetra de mba sady mihinana an'le cocktail zany no mandeha ny papampo.
Dia tena miaika ka. Tena efa fanatikana famadihana mihitsy izany fianakavianareo izany. Ka dia ampiaiky ny olona mihitsy anie ny tedavina. Efa mariazy ve Jules mbola asiana endrikendrika famadihana ihany. Izany ve tsy hamenatr'olona e? Ka zany hono ny tiany e. Tena hafahafa ihany aloha izany ka. Rehefa tianao ilay zanak'olona dia efa arahana ny rehetrarehetrako. Dia tsy hitako aloha izay ho tenena amin'izany ka. Hatreto aloha tena tsy manan-kevitra raha resaka hoe ohatrohatry ny famadihana izany. Zao fotsiny andao dia jerena ilay espasy dia ny ambiny anay angambany. Izay mety. Fa ahoana inona nanjo azy ry Jules? Endrana be ny izy tao ry valy. Izay moa mbola seritreriny amin'ilay manomana raharaha io. Lasa nisy zavatra nijerena izay dia tonga avany ajerevako izy atao trano efa tsy mahatsiaro tena. Sady maimbo toaka be. Dia nentina taty amin'ny hôpitaly io dia io. Dia misy oksizena tsy mahatsiaro tena hatramin'izao. Mamo izany no nahatonga azy. Mamo, tsy haiko hoe faly loatra amin'ilay miandry an'ilay raharahako ve izy sa ahoana. Tena tiany mantsy io vinaty vaviny io. Izany a? Dadana eo efa niteneniko tamin'io resaka ataoko io e. Aina faly ary izany izy dia misotro foana. Veriko hoe mananolana ihany izy mahatonga azy misotro toaka. Tsy haiko mihitsy e. Dia mba ahoana nefa ny filazan'ny dokotera ao e? Dokotera nga dia hita be ny ihany. Fanafodina sy ny vidiany eo fa izy tsy tena milaza marina hoe izao na izao loatra eto. Dia ahoana ny fandehan'ny faktura? Efa nandany 5,000 sy 1 hetsy sady izay. Angambany rehefa hoe mba mivoaka ny hôpitaly izy dia mahafamoro kely tsika mpiray tam-po dia eo mahita iziko. Ao tsy maninona izany e. Izay koa somary mbola seritreriny amin'ilay raharaha io na izany aza. Adito koa ity dia tsy maintsy efaitsika izay lany amin'ny dady eo ka. Variny izany valy. Fa nanahoana nga dady izay? Kalma aloha ndry e. Io izy io. Efa mahatsiaro tena ve izy? Mbola. Loza izany marina. Izany ve dada ho salama mandra-pahatonga ny raharahantsika? Ny rariana aloha mba ho salama izy fa tsy haiko mihitsy e. Efa akaiky anie e. Efa mezaka mitsabo tsika e. Mihintsika fa ho salama izy. Nanahoana ny nandehanandry tany aloha? Efa nilamina ka. Efa milamina daholo. Miandro ny fotoana sisa tsika. Manahoana dady izany? Tena mbola tsy mahatsiaro mihitsy hono izy e. Dia kako eo. Dia mbola misy fanantenana ve nefany? Tena tsy haiko mihitsy ny alohany a. Dia ahoana re ty rarahanareo efa amin'ny herinandro ity? Dia ahoana raha mbola tsy salama izy amin'izany? Eno a? Nga misy azontsika atao ty fa dia mivavaka mafy amin'Andriamanitra e. Mba hivoaka alohan'izay izy. Marina izany. Fa zao ary izy rovavy a. Ohatra mbola tsy niresahantsika ty. Hoe izy aminareo izany ny tantana amin'ny raharaha io. Iza moa ny eritreretin'ilay tantana an'ilay e? Mamalalaina nge eo e? Izay mihitsy. Mamalalaina. Nareo ve ao tsara e? Dia tavilay iza indray? Nareo mirahavaviko. Za kosa aloha tsy miditra amin'izany. Izay aloha tsy mahay amin'izany mitantatantana mariazy izany a. Izany koa ve dia tsy ho hay fa nendry veriko. Fa izany eo ihany zareo fa mba sakaniza ary tony tafiditra aty amin'ny urgence tony. Mety jaza angambany na miteraka koka. Nareo reto koa dia mahita. Andrareo aty any io. Sa sao dia dada nefa niova saka? Sasa mba atao an'izany kosa raha nga dada. Reto anareo variana mikitsalotsalo fotsiny amin'ny resaka sakasaka eo. Jereo nge dada fa ohatrany tsy mihetsika tsony. Ohatrany janona le fisefisefony teo. Ataovy matotra. Avy moa eto. Makanesa ty. Andana tsy vetivety aloha ny dokotera. Reto a. Efa tena tsy izy tsony ty. Efa simba. Tena marina e. Mbola izy io. Simba amin'ny ahoana e. Atsoy aloha dokotera fa tsy mino an'izany izay ka. Ao aloha mikisakisaka eny. Tena efa maty ty ry zareo a.
dada Andriamanitro. fa aiza ty toerany ty tokolo arabe tsisy fiafarana tsy nefa elaela izy nandanako izay fa tsy mety tonga any amin'izay farany ary ohatrany ny fahitako aho mandeha mandroso nefa ohatrany mihemitra ihany sao fa izany le mandroso mihemitra sa ahoana sady tsy mangatsika any tsy mafana dre fa teo tsy tazako ny tongotro fa ino ary ty toerana misy aty andraso hoe nitadidiko farany za tao amin'ny hôpitaly ny plafond ny hôpitaly sy ny siroma zay ny tsaroko farany fa tena maty ve zany zao ve zany ateo aty amin'ny fiainatsita raha azoko tsapa ka nefa nahoana no zarery zarery nga mateto amboniny tany eto odre io fa ohatra misy manangasangaina ry aloha re fa ho tapitra zany ny diako fa ino zany misotona mandroso zany ohatra ny tsangana daholo ny volondohako fa inona io aloha io okaloha ianitra tsy afaka ay afo be ny amandoro tsy zaka aza sitomina makao re ay eto apototry ny lavaka be sady efa mahay ay marary mary ay morella ampioazanako takizay ihany alesina naraka ny teninlahy fonay bota aiza lisany Bienvenue dans la famille. Furahi taona ufangatanao. Aona. Aufa. Sa chip. tsaroko hoe tempo daholo zareveanareo zany fa ahoana Sa atao mandroso miemtra. Ahoana. sady tsy ahofahofa ny tsatsipitsika Sa atao fanrinanandrina. Eto amin'ny sa fanandrina telan dorana. reto zany no atao hoe devoly Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony. Ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy nitsaraina araka ny asany izy. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Sambatra sy masina izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana. Fa ny osa sy ny tsiminy sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody-ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandaika rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy olofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Renareo teo fandrinana andrina
ireo lalaon'ny tantara: Hery, Tahiry, Edy, Domona, Simonette, Eva ary Saondra.